Roger Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Présente Ni Vava. Maro ny tebaka nazahoana fitarainana sy tsikera avy amin'ny solomavom-boaka nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny mpikaman'ny gouvernemanta androany. Lohalarana ny fitanganan'ny vidim-piainana sy ny fitaovana fampiasa amin'ny fananganana fotodrafitrasa. Teo ihany koa ny lafin'ny famatsiana ny jiro sy rano. Tsy misy ny mangarara ny valin'ny audit izay nataon'ny fanjakana momba n'ireo asa nataon'ny orinasa mpanao lalana miisa 300. Tsy fantatra mazava ihany koa hoe iza ny orinasa efa nandray ny vola ary inona ny sivana ny tanterahina. Mitombo manodidina ny 500 rampitahina ny teo aloha ireo tranga fisolokiana tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera indrindra nandritra ny vampitoana ny amiana ara-pahasalamana raha nambaran'ny tompony anaikitra. Lasipatra betsaka amin'izany sehatra ny vente en ligne. Tany Ambositra no hita ilay zaza enitaona nisy nakankerany tao Akarobato Tanjombato efa voasambotra ireo olona 4 tafiditra ao anatin'ity raharaha ity ary efa natolotra ny fampanaovana omaly. Maresaka iraisam-pirenena manoloana ny efa-karantany ireo olona mitondra ny Covid-19 sy ny fahatongavany variant Omicron mipiteraka resabe amin'ny firenena Europeanina ny ampiarana ny obligation vaccinale. Ngadidin rövetra. Filaharatra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Ekolo TV ka manasano ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia maro ny tebaka nazahoana fitarainana sy tsikera avy amin'ny solomavom-boaka nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny mpikambana ny gouvernemanta tamin'ity androany ity. Lohalarana ny fitanganan'ny vidim-piainana sy ny fitaovana fampiasa amin'ny fananganana fotodrafitrasa. Teo ihany koa ny lafin'ny famatsiana jiro sy rano. Yves Richard. Tsy mbola nahita mba olana tsapahitanana avy amin'ny fitondram-panjakana indrindra ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny famana ny vidanga ny vidim-piainana. Ankoatra ny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro notsindriany ny solombavambahoaka manokana ny vidanga ny fitaovana fampiasa amin'ny fananganana fotodrafitrasa indrindra ny ilaina amin'ny tao-trano sy ny maro hafa. Ny fahefa-mividy nefa ambany dia ambany, ny asa varotra tsy misy, ny karama dia tsy miakatra ary noho izany rehetra izany dia mijaly ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Manampy izany koa dia ny secteur privé misehatra tsy miankana dia tsy mba nojerena mihitsy ny fanampiana izay atao avy ary tsy voasoratra tao anatin'ny teti-bolona fanjakana ny fanampiana azo atao nefa tsarovy fa ny secteur privé tena moteur fampantsona amin'ny resaka toekarena. Rahana mahita indrindra fa ny ciment na ny matériel de construction any aminay dia mbola 210 000 francs ny ciment na sakaraiky voalomaly zany antoraly. Mbola tsy tonga any aminay ny ciment 30 000 ariary. Manaraka an'izay hita ny paikady hoe diadibona amin'izay fiakarany vidim-piainana izay. Miandrananao ny vahoaka rehetra manerana Madagasikara. Isan'ny nahatsokera mivaivay avy amin'ny solombavambahoaka nandritra ny fionan'izy ireo mivantana tampikambany gouvernemanta ihany koa lafiny famatsin-jiro sy rano. Hita ho ny ratsy ny tolotra momby io manerina ny Madagasikara tato ato raha nitatitra ny solombavambahoaka hatrany. Teo ihany koa ny lafiny fahasalamam-bahoaka sy ny olana manodidina ny sehatry ny fiompiana indrindra ny mahakasika ny FIB. Mampalahelo izay manga satria ny olo voateky subi na alika zao na alika sisy vaccin fanefy izay manga mandeha ny subi zay vao mahita
vaccin. Koa raha mba azo atao mba isitsika zay ny vaccin zay ambany mangataka zay ny kokoa mba atao zay fananaovana vaccin zay. Mikasika ny fika tokony hanahangana ny olona satria zahay tsy moanya zay omby novamby fitehirizam-bola. Ka raha io zany lasa volavora no fotoana zao tsy olona ny fika sy ny resaka ady misy eo amin'ny fiatsehatra ny resaka fanaovana fika dia ataoko hoe izahay efa matere, izahay efa tsy misy rano, izahay efa sarodalana ny mbola tsy afaka hivarotra omby koa satria misy olana fitakana fika. Tafiditra ny atrano, tafiditra ny dadana riperena, tafiditra ny fambayasotina. Olona teny eo manao sina resaka fika tokony hiara-voly anapaka tekelika iraisana. Isan'ny ombonan'ny solombavambahoaka nandray fitenenana nandritra ny andro voalohany fionana tampokamba ny governemanta androany ihany koa ny fambidina ny mpampianatra Frama ho mpiasa mpanjakana. Eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana saika nahazo vahana manerina ny Madagasikara. Hojerena momba ireo hoy ny praiminisitra lehibe ny governemanta manoloana ny solombavambahoaka androany ho fanatanterahana ny vina napetraka ny filoha. Nanomboka androany ary tora-pitso etsy hivato ny fionana eo ampikamba ny governemanta sy ny solombavambahoaka. Mikatona amin'ny Afrika Atsimo ny abakabaka Madagasikara noho ny forongatra ny variant vaovao Omicron. Io no fepetrano raisy nandritra ny filan-kevitry minisitra izay nitanterahana omaly. Nandidin'izay izay tena Henri Florio. Isan'ny teboka ny songadina nandritra ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra natao omaly ary nandraisana fanapahan-kevitra ary nilazana fa mikatona amin'ny Afrika Atsimo ny abakabaka Madagasikara manoloana ny fiakaran'ny tahan'ny valanaretina Covid-19 eto amintsika sy ny fisian'ny karazana coronavirus amin'ny endriny vaovao antsoina hoe variant Omicron any amin'ireo firenena afrikanina sasany. Ankoatra io, nankatoavina nandritra ny filan-kevitry minisitra ihany koa ny fifanarahan-pahamatsim-bola ho an'ny tanjon'ny fampandrosoana na ny objectif de développement eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara amin'ny alalan'ny USAID izay mitentina $170 tapitrisa. Ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, nankatoavina ny fanomezan-dalana fividianana fitaovana ara-teknika, informatika sy elektrika, famatsindra ny fisotro madio sy fananganana hôpitaly manara-penitra ao anatin'ny nouveau projet émergence an'ity ministera ity. Fa ho an'ny ministeran'ny arenan-kibon'ny tany sy ny loharanokarena stratéjika, nankatoavina ihany koa ny famatsim-bola an'ity ministera ity izay mitentina $270 tapitrisa ao anatin'ny teti-bolam-panjakanana sy mpanitsina $224. Nankatoavina nandritra ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny anatanterahana ny dinikasa nasionaly momba ny fiompiana ny 7 ka hatramin'ny 12 Desambra izao eny amin'ny CCI Vato. Ho an'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana, nankatoavina ihany koa ny fifanarahana momba ny famatsim-bola ny tetikasa fanohanana ny fanarenana sy ny fampandrosoana amin'ny faritra telo any Atsimo ataon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny fambolena na ny FIDA. Nisy ihany koa ny fanendrena eo anivon'ny ministera maromaro nandritra ity filan-kevitry ny ministra omaly ariva teny avoloha ity. Tsy maintsy mandray fepetra amin'ny fivoaran'ny Covid-19 maneran-tany ny Madagasikara. Ankoatran'ny fanakatonana ny sidina izay mampitohy an'i Maurice sy Afrika Atsimo anatin'ny fandiniana ny fivoaran'ny valinaretina amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay ny fanjakana ka miankina amin'ny izay ny fanapa-kevitra manaraka ho ny praiminisitra lehibe ny gouvernement fanampanazavana. Tamin'ny herinandro lasa iny nambara ara-pomba ofisialy fa misy variant vaovao ny variant Omicron amin'izao fotoana zao ny Afrika Atsimo. Hitantsika ny nosy manodidina antsika ohatra zao ny any Maurice izay ahitana fahafatesana maro be dia be zany isan'andro. Ny firenena Europeana amin'izao fotoana zao dia miatrika ny vaky fahadimy. Zany dika fa mbola miaino anatin'ny valinaretina ny eran-tany amin'izao fotoana zao ny pandémie zany. Tsika eto Madagasikara dia miezaka tao anatin'izay fotoana zay mampiaritra fepetra anisan'izany ny fanakatonantsika sy tantsika. Tsy misaratra antsika mijery ny fivoaran'ny valinaretina any ivelany satria mifampiankina zay sy ny eto Madagasikara. Ny any Morondava moa dia efa manomboka mialefy ny fivoaran'ny valinaretina. Ny etsy Antsirabe manokana, Antsirabe voalohany mbola ao anatina zao dia ministera ny fahasalamam-bahoaka dia miady manao ny contact tracing, manao ny fisorohana maro isan-karazany. Ohatran'izany ihany koa ny eto
Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana zao izay tranga vaovao rehetrarehetra dia izana ny fe azy. Mandidina izay Covid-19 izay hatrany dia manay ny fiantraikany amin'ny firongatry ny vanan-aretina Covid-19 indray amin'izao fotoana izao ireo mpisehatra amin'ny fizahantany taorian'ny fepetra fanakatonana ny sisitany Madagasikara amin'ny Afrika Atsimo. Miasa ny tokony hampitombona ny hetsika fanentanana ny rehetra amin'ny fanaovana vaksiny izy ireo. Miantarandrianay. Raha toa ka tsy mbola tafarina noho ny fikatonan'ny sisitany naharitra fotoana maro ny fizahantany amin'izao fotoana izao, manjavozavo tanteraka ny fanavotana ity sehatra ity. Taorian'ny fanapahan-kevitra nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra mikasika ny fanakatonana ny habakabaka Madagasikara amin'ny nosy Maorisy sy ny fanakatonana izany amin'ny Afrika Atsimo. Manay ny hitaran'ny fikatonan'ny sisitany io ireo mpiserady. Sisy zavatra mangirana mihitsy aloha zany hatramin'izao hoe tena mafy mihitsy satria eritrereto hoe ao anatin'ny roa taona zany no tsy miasa 2020-2021 tsika zao efa ifarana ty ny 2021 zay mba nanantena hoe isokatra izy teo kanjo nikatona tampoka indray dia tena mafy ilay izy. Raha ny eritreritro aloha ny eritreritro manokana tena mbola tsy fantatra ny fifarany ity na amin'ny herintaona raha mety mbola tsy dia antenaina firy. Ho an'ny mpisehatra amin'ny fizahantany, ny fanaovam-vaksiny ny rehetra no antoka ahafahana miroso amin'ny fanarenana ny fizahantany amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo nanaovana fanadihadiana no mirona amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny, hiatrehana ny fanteantoka nateraky ny krizy noho ny Covid-19. Olana andasina aloha zany dia hoe mba hiverina milona n'le fiatrehana n'le coronavirus ohatra hoe fanaovana vaksiny, ohatra ny hoe aporosina ny olona hanao vaksiny satria tsy misy afa-tsy ny lalana ahafahana misokatra. Raha vao hitan'ny zareo any ivelany hoe mba vita vaksiny daholo ny akamaroan'ny malagasy ohatra angamba 90% mety sokatra ihany Madagasikara. Manao antso fanairana ny mpitondra fanjakana etsy ankilan'izay izy ireo hametraka paikady hanoanana ireo mivelona amin'ny alalan'ny fizahantany manerana ny nosy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manoloana tsy fitovia-kevitra eo amin'ny ministry ny tontolo iainana sy ministra lefitra nanamafy androany ministra Bomiafy Vainala fa mila manaja ny organigrama hierarchika ny rehetra raha tiana ny sinny fampandrosoana fanadina. Vakim-pantsilana tsy fitovia-kevitra eo amin'ny ministra ny tontolo iainana sy ministra lefitra misahana ny fandrakofana ny ala eo anivon'ity ministera ity amin'izao fotoana izao. Taoriana dia fatsan'ny ministra lefitra misahana ny fandrakofana ny ala taratasy teny anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Milaza ny tsy tokony hamoahana ny volan'ny ministera. Nanamafy androany ministra ny tontolo iainana fa mila manaja ny antanatohatra ministra lefitra raha tiany sy ny filaminana amin'ny fitantanan-draharaha ho an'ny fampandrosoana ankapobeny. Tsy misy ady eo amin'ny ministra sy ny vice-ministra, tsika manaja ny sata républicaine sy ny napetraka ny filoham-pirenena sy ny prime ministra lehibe ny gouvernementa, misy ny ministra, misy ny ministra lefitra. Rehefa samy manaja an'izay dia mazava be, misy rafitra zany tsy misy ministra roa fa misy ministra iray dia misy ministra lefitra eo ambany fahefan'ny ministra. Fanajana an'izay no mitondra ny filaminana ao anatin'ny ministera tontolo. Tsy azo ekena ihany koa raha ny fanazavana ny fanakanana amin'ny endriny maro ny famoahana ny tedi-bola amin'ny mpandehanana amin'ny ministera, amin'ny maha-departemanta tokana ny ministera ny tontolo iainana sy ny ministera misahana ny fandrakofana ny ala. Toy izao arak'izany ny fanazavana ministra ny tontolo iainana mahakasika ny fangatahan'ny ministra lefitra, toy ny fanafoanana ny engagement ara-tedi-bola eo anivon'ny ministera sy ny maro hafa. Ny zavatra misy aloha dia voalohany indrindra ny loi de finance rectificative 2021 zany hoe ny tedi-bola ho an'ny ministera nasiana fanivana tamin'ny 2023 dia misahana ny ministera ny tontolo iainana tsy nisy ministra lefitra. Dia rehefa tonga zany ny ministra lefitra dia tokony misy transfert atao dia ny fanaovana sy ny an'iny organigramme iny no ahafahana manao an'izany. Na izany na tsy izany efa mamarana ny exercice budgétaire tsika le folo andro eo sisa dia tapitra ny engagement dia tsy tokony hisy ny zavatra toy ireny fa mila miasa ny ministera ary asa imbonan'ny ministera tokany izany dia izay ngamy mety hoe fanazavana tsara amin'ilay izy. Tsy mety ny fanakatsakanana atao anakanana ny asan'ny ao anatin'ny ministera satria departementa tokana ihany ary zava-dehibe ny ahafahantsika mamita ny engagement baiko ny filoham-pirenena ny ministera rehetra dia mila manafaingana ny engagement. Mitana toerana goavana anatiny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro ny ministera misahana ny tontolo iainana sy misahana ny fandrakofana ny ala.
hiantraika mivantana amin'ny fanamafisana ny ady araka ny fanamby ankehitriny araka izany. Ny tsy fitovekevitra katakina ny hijerena manokana ny momba io. Raha ny fanioan-kevitra mimpanara-baovao, andrasana ary hotatirina eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany araka izany ny hotoin'izay. Tsy misy kosa ny mangarahara amin'ny valin'ny audit izay nataon'ny fanjakana momba n'ireo asa izay nataon'ireo orinasa mpanao lalana miisa 300. Tsy fantatra mazava ihany koa hoe iza ireo orinasa efa nandray vola ary inona no sivana izay nitanterahana Michelarina ary zao. Latsaky ny 500-n'ireo orinasa mpanao lalana miisa 300 no voalaza fa efa nandray vola. Izay raha nambaran'ireo orinasa mpanao lalana mbola tsy naharay vola, tsy misy ho izy ireo ny fangaraharaha ity raharaha ity. Fantatra fotsiny fa hoe misy audit nandeha tany fa tsy mena valina audit zay hatramin'izao. Tsy mena koa tsisy transparence hoe iza no pena, iza no tsy pena fa zava-tranga zany hatramin'izao mbola tsy paye zany ny 95% ny entreprise fa lalana azy dia entina ilazana fotsiny fa hoe mandeha paiement fa ny 95% ny entreprise tsy mbola paye hatramintsika miteny. Miantso amin'ny siny fangaraharaana amin'ny valin'ny audit no tanterahana izy ireo ary miantso ihany koa amin'ny siny fangaraharaana amin'ny fandoavam-bola marina. Ny takinay dia ny anaovana amin'ny paiement-nay zany dia asiana transparence amin'ny fanaovana paiement satria efa niteny ministra hoe trésorier hoe fa natantana paiement fa tsy zadrandrasana intsony. Inona ny antony mahatonga le tsy mbola paye. Ny audit izay nataony efa niteneny tao amin'ny télé fa vita tanteraka, efa vita daholo. Dia tsy azonay mihitsy hoe inona hatramin'izao ny tsy anaovana paiement le ao anatin'ny trésorier ireo. Nefa izy manaraka ohatra ny efa mandeha ihany koa ny audit. Dia tokony atao mazava zany sy asiana transparence ary mena calendrier de paiement. Any Antotanisa faktura 470 amin'ny 200 no voalaza fa efa nalohan'ny fanjakana, izany hoe 7 miliara ariary amin'ny 330 miliara ariary. Tsy fantatra kosa ny sivana no tanterahan'ny fanjakana na ahafahana nandoa ireo vola ireo. Ifantoka amin'ny fitsanganan'ny seny vaovao ny adefitra sy ny fanaohan-kevitra ao anatin'ny fandaharana Ankitsipo fa eo ihany koa ny fomba fiasan'ny fanjakana ankehitriny. Rahampitso aoriana fampahalalam-baovao moa no anaranao izay fandaharana Ankitsipo izay. Arahoariny ampany amin'izany. Mazava aloha mahitsy be aty am-piandohana mametraka hoe tsisy demokrasia le izy. Tsy mazava ny tsy mazava sahady ny toe-draharaha, efa mahavelona hiasahady ny fifidianana zay ho avy satria raha vao tsy miloko orange ianao zany ilatsaka dia mazava ho azy fa efa manana efa somary azo lazaina hoe maivamaivana ihany ny herijika entina ao anatin'ny fifaninanana. Ka raha hoe atao banky tokana no hoe ny hevitry no anontanianao dia hitako hoe za manokana aloha efa tsy afa-po sahady amin'ilay fanendrenan'ilay satria nomenana lalaka loatra ny mpifaninana. Dia Andriamatoa président Andrina Rajoelina zay mbola eo amin'ny toerana mazava ho azy izy no nanendreny io amin'ny décret présidentiel n'izy dia zay tia no natao. Dia amiko aloha za matsiaro tsy afa-po amin'ny mahavahoaka tsotra tsy tena tsy afa-po amin'ilay. Sahala amin'ny hoe natonoka ihany koa zany nasalin'ny zokobiaraka akitao zany mikasika an'ilay hoe kisarisary miendrika sy fahatokisany daholobe izay sehatra amin'ny resaka fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena zany fametrahana izany seny izany eto amin'ny tany sy ny firenena satria ino ny antony izy ianao raha malala nge sy hoe izy ihany no sikarako eto fa zavatra azo tenenina hoe repoko retany zavatra zany hoe Andriamatoa Adama zao tao amin'ny ACC taloha nefa dia efa nampimenimen'olona atao hoe nisy alabato ao nahatonga ny président Rajoelina tonga tao amin'ilay plasiny zao izy voatendreny filoham-pirenena koa zany kotany nanendreny dama zay ray aman-dreny koa fa zany tsy hoe fanankanana sy fitiavako azy fa manjary mampiroroa isainan'ilay olo hoe mety marina tokoa ve nanampy an'izany filoham-pirenena teo taloha tamin'ny nalany azy tamin'ny deuxième tour ve nahatonga ny Andriamatoa hoe sanitambony hoe nametraka ny Andriamatoa Adama zay apetrako mambina ny seny indray mandeha koa amin'izao fotoana zao manana ihany mpana politika za dia agnisan'ny hoe olona eo zany agnisan'ny olona zay nitohana koa tamina nahatonga azy mambina ny selity satria kotany assemblée izy fa ny masiny be sy ny maro na tena hoe tsy dia matahotra zany ny mpanao politika hoe endrika sy dia hoe hita hoe haleo tena le seny satria miovalo zany na fito zany tena sapaitana fa zany fa tena loko orange daholo zay. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atantsika mahakasika ireo aire protégé
eo ihany koa fo momba ireo tranga ampiaramonina rehefa avy eo ary. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrières jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas tout. Profitez de 15 jours sur tout Canal Plus pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal Plus. 2 fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrières. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. VVB! Anjamni Gino IC. Zay zava-pisotro manalay taheta vita avy amin'ny dité natural. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 arivo ariary monja. Les meilleurs amis pour la vie. Manana olana amin'ny groupe électrogène ampiasainao ve ianao? Aza mampiasa ireny groupe sarotra velomina sy manahirana ireny intsony. Ny vahaolana dia M-Top. M-Top dia amin'ny vidiny mirary, mafy, mateza ary tena azo antoka. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. Yes. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrières jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas tout. Profitez de 15 jours sur tout Canal Plus pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal Plus. Miditra amin'ny tapany faharoa ny vaovao isika dia tsy miatra araky ny tokony ho izy ny lalàna momba ny violence basée sur le genre eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 12 andro entina miady amin'ny herisetritra misy noho ny fahasamihafan'ny fananana nisy ny hetsika génération miralenta izay nikarakarain'ny tanora avy amin'ny université misaenina manerana ny Madagasikara. Michel Arnardo. Pahanany toe-tsaina apetraky ny fiarahamonina ny fametrahana ny miralenta eto Madagasikara. Ny vehivavy matetika no tratran'izay fanavakavahana izay amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Raha ny fanazavana,
sarotra ihany koa ny mampiatra ny lalàna misy mikasika izany. Olana mahakasika ny fametrahana miralenta voalohany indrindra dia tsapa fa ny fiarahamonina no mametraka an'izy io voalohany. Misy zay ny hoe anjara asa nataokana ho an'ny viavy dia misy natao hoe ho an'ny lehilahy. Zay fisian'izay zegny mahatonga hoe raha eto amintsika ny viavy no matetika latsaka hoe ity misy asa zay natao ho an'ny lehilahy, ohatra ny mpamily fiara dia asan'ny lehilahy zay nefa mety misy viavy mahavita magnano zay. Ao an-tokantrano koa indrindrandrindra natao hoe misy fiarahamonina magnano hoe viavy ihany tokony hikarakara tokantrano, andro sakafo hikarakara ny ankizy. Fa zay zegny tokony hoe zavatra hifampizaragna amin'ilay na lehilahy na viavy, zay le mahasarotro mametraka an'ilay miralenta hatreto. E koa zegny na dia misy ny lalàna zay efa miatra eto amintsika, ny fomba ampiarana an'ilay lalàna sarotro satria tsy olo jiaby mahafantatra ny fisian'ilay lalàna. Iray amin'ny sakana tsy andraisan'ny olom-pirenena andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fanavakavahana ny amin'ny tsy fitoviany ny fananana. Ilaina ny fandraisana andraikitra eny fotony. Ametraka an'izay miralenta zay le izy afaka araka ny teneniko tegny hoe olana sosialy le izy, tsaratsara kokoa raha mijery manokana iregny autorité traditionnelle satria iregny no manana influence eny amin'ny fiarahamonina zany hoe zareo no afaka mandresy lahatra mivantana ny fiarahamonina hoe ity ny atao hoe violence basée sur le genre dia mampifantarana koa ity ny atao hoe miralenta dia tokony ho fantan'ny rehetrarehetra zay dia iregny no tokony iarahana miasa manokana ary tsaratsara kokoa izy io raha tafiditra agnatin'ilay lalàna mihitsy hoe ny andraikitra voalohany ataon'ilay olo. E koa ny lalàna antsika zegny hoe magnasazy ihany ho an'ilay olo magnano an'ilay izy. Zay mahatsapa hoe tsaratsara kokoa ankoatran'ilay manasazy raha toaka mba mametraka an'izay resaka éducation zay voalohany indrindra ilay lalàna fa tsy hoe magnasazy ihany. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 12 andro entina miady amin'ny herisetra misy noho ny fahasamihafany ny fananana. Nototsaina nanomboka ny 20 novambra ary farina ny 3 desambra izao ny hetsika génération miralenta entina mampahafantatra ny mpianatra sy ny tanora ny mikasika ny miralenta. Mahakasika ny tontolo iainana kosa indray dia tsisy faritra rovana intsony eto Madagasikara afaka 12 taona raha ny fanimbana ankehitriny no mitohy eo ny manampahaizana momba ny tontolo iainana. Famitehana izay vokatra ny krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena lalina raha ny fanazavana. Ionona saina. 17 amin'ny zato ny isan'ny faritra rovana eto Madagasikara ka ny 7 amin'ireo no an-tanety. Ny azakazaka ny fanombana azy tato anatin'ny 12 taona vokatra ny tsy fisian'ny politika mazava amin'ny fiarovana sy ny fianan'ny vola hitantanana azy ireny. Raha voaresaka matetika ho isan'ny mahatonga ny fahasimban'ny valan-javaboary eto amintsika ny fiovaovan'ny toetrandro. Ho an'ny manampahaizana momba ny tontolo iainana, ny krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena no miteraka ny fahampitehana maro samihafa toy ny toron-tanety, famonoana ireo biby sy ny sisa. Alors nous sommes à l'heure un peu critique pour l'avenir des aires protégées de Madagascar. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra mihitsy sika izao, mampanay no avin'ireo valan-javaboary arovana eto Madagasikara. Raha mahita fa misy olana goavana eo amin'ny fitantanana ary raha tsy misy ny fanaraha-maso sy ny fanatsarana amin'ireo taona ho avy, dia izy valan-javaboary anjaviny eto. Ny tena fototry ny olana eto dia tsy ny biolojika akory, tsy ara-tontolo iainana fa olana eo amin'ny sosialy sy ny toe-karena. Ireo no mahatandindomindoza ireo valan-javaboary voahary eto Madagasikara. Ilaina araka izany ny fiovana eo amin'ny lafin'ny ara-toe-karena sy ara-tsosialy. Izany hoe raha tiana ny anarana ny fahasimban'ny tontolo iainana eto dia vahana ny olana ara-tsosialy sy ara-toe-karena, fa raha tsy ireo ny voavady dia itoy ny fahasimbana. Et tout ce que le problème socio-économique c'est résoudre, la crise biologique va continuer. Raha ny fanadihadiana nataon'ny WWF, faritra rovana 2.7 amin'ireo 3.20 amin'ny zato, izany hoe ny 3.20 isan-jato no efa tandondoza amin'izao fotoana izao. Ilana fiovam-petsika avy amin'ny tsirairay sy politika mifototra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana avy amin'ny mpitondra fanjakana ny fanarenana izany raha ny fanazavana. Ireo valan-javaboary izay iankina ny fizahantany eto amintsika. Bon, c'est clair, avant les crises de Covid, vers 30% le revenu de l'extérieur à Madagascar vient du tourisme. Okay? Et c'est clair, c'est Fantatsika fa talohan'ny isian'ny Covid-19, ny 300 isan-jato ny vola niditra tamin'ny kitapom-bola-panjakana dia avy amin'ny fizahantany.
noho izany sehatra lehibe amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fizahantany. Ireo vahiny tonga eto amintsika izay antony roa no mahasarika azy, eo ireo tiany morontsiraka fa indrindra ireo mankafy ny valan-javaboary na an-tanety izany na an-dranomasina. Resy lahatra aho fa raha voatantana araka ny tokony ho izy ireo valan-javaboary sy misy ny politika mazava amin'ny fiarovana ireo zava-mananaina, mahavelom-boly ny hoavin'ny toe-karen'i Madagasikara izay indrindra ny namoahana ny boky mirakitra ireo faritra arovana mba hananana torohay mazava amin'ny fitantanana sy ny fiarovana ary ny fampiasana ireo valan-javaboary voaharo. Un esprit rationnel pour avancer la connaissance, la gestion et l'utilisation des aires protégées. Nampahafantarina androany ny boky mirakitra ireo valan-javaboary an-tanety misy 720 eto Madagasikara amina boky 3 izay mitotaly 750 pejy. Teo ihany koa ny famadihana izany ho azo tsidihana amin'ny aterneto ahafahan'ny mpizahatany mahafantatra misimisy kokoa ny Madagasikara, ireo mpianatra amin'ny fanatevenana ny fahalalany. Boky izay mivolavolaina mpikaroka malagasy sy vahiny. Mitokosa ny olona tsy fisian'ny rano amin'ny faritra maro eto Antananarivo raha amin'ny alina no misy rano teo aloha toerana maro no tsy mahazo izany andro aman'alina toy ny amin'ny fokontany Amboditsiry. Manambana ny anao etsika fanairana ireo mponina raha tsy misy ny vahaolana iona senatra. Maro lafo ny olana iainan'ny mponina eto Antananarivo manoloana ny rano vatsy ny orinasa Jirama. Ao ireo mahazo saingy miloko mavo, ao ireo amin'ny 120 alina vao manomboka mahazo rano, ary amin'ny toerana hafa tsy misy rano andro aman'alina toy ny eny amin'ny fokontany Amboditsiry. Fa tena mahafinaritra eto Amboditsiry isan'andro afaka tsisy rano lavo zao. Le fanjakana tsy nijoely le majinika mihitsy. Fa lasaina amin'izay ambony any foana nijoeleny. O amin'ny Jirama ka solona foana ny tale, solona foana ny tale. Ay amin'ny tena sa le vola mibaky mampanela azy. Le vola mibaky avenina mampanela le Jirama. Telo andro izahay tsy nanana rano. Ny angatahanay raha azonay sotroina ny ranomasay, omeo anay izy sotroinay. Fa zay mamalagasy anay. Mitarainy izahay fa ny ainay ny kitihana ankehitriny dia ny rano fototry ny aina. Fa misy eto olona zay mahazo taona amin'ny 20 alina izy no mifo tondra rano, maka rano amin'ny bidon 5 litres tsy mahazo izy nandritry ny 3 andro. Vonjeo izahay fa rano mahory anay. Tsy hanonga mpanjakany no alehanay eto. Tsy grevy ny ataonay fa mitaraina noho izany mba eno fitarainanay. Nananasana tanana no hoanina sotroina tsy misy mihitsy mba mitaraina re zay aza manosika anay grevy. Araka izany manambana ny anao etsika ireo mponina vokatra izay tsy fisian'ny rano izay. Etsakilany ny ministeran'ny rano milaza fa ny fanatsarana ny kalitao no ataon'ny Jirama fa ny rano efa misy taoriany ny fiaviany ny rotsakorana. Ny fahavitan'ny filtre maloseza io zany dia tokony ho hitantsika anatsara ny fahadiovan'le rano voazara manodidina ny tanàna Antananarivo. Fa ny abiaza ny quantité d'eau moa titenena dia efa nirotsakorana tao iny zany efa mitondra ny resaka quantité fa ny fanatsarana ny kalitao zany zao no ezaka ataon'ny sociététsika Jirama zany. Araka izany tsy araka ny zava-misy iainan'ny mponina no hitan'ireo tompon'andraikitra. Faritra maro no mijaly rano ankehitriny. Mikatona andro aman'alina ireo popy, ny famatsian'ireo camion citerne tsy ara-potoana ary tsy fantatra na ho avy na tsy hoy ireo mponina. Andrasana ny hotoy ny raharaha. Lafa mavao hafa kosa indray dia mitombo ny tanora lina amin'ny famakiana boky eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Sakana tsy roborobony zany anefa ny sarany ambony dia ambony. Afahany rehetra manjifa boky amin'ny vidiny mirary ny karakara varotra boky 5,000 ariary ny raiky lao ny IFM tamin'ity androany ity miantana GNF. Nanomboka tamin'ny 7 maraina, tahaka izao ny filaharany teto amin'ny IFM Analakely no ny etsika varotra boky tamin'ny vidiny 5,000 ariary ny kilao. Amin'izao fotoana izao mitombo ny tanora liana amin'ny famakiana boky. Manoloana ny fahalafosany anefa maro no misafidy ny fotoana tahaka ny androany hanararaotana hanjifana boky betsaka. Raha resaka boky manokana dia ny anahy resaka roman, resaka mystère reny tena tiako. Dia ny antony atongavako eto hoe ezaka hanangana boky izany mba fialamboly hafa ankoatra ny telefônina.
Hitako manokana aloha zany hoe mora ilay izy raha hoe raha raiky laona hoe 25 000 francs zany raha tombanana any amin'ny hafa satria raha hoe unité ray zao any amin'ny hafa dia mety hoe 3 000 ariary et quelque mahery ary dia mo ilay izy hitako hoe mampivelatra kokoa zany hita zany hoe mbola mampisarika olona ny mamaky boky amin'izao. Tsy tena manangana fa ohatra hoe sendra mahita dia raha misy argent de poche dia mividy. Tsy tena ho anafa ho an'ilay zanako ny tena mariny tantara fianarana ohatra izany. Ilain'ny ankizy zany ilay izy mampitombo ny fahalalany, ilainy amin'ny fianarany ohatra izay. Lafolafo ihany ny vidim-boky nefa ilainy dia sao mba mirary dia izay mba hividianana azy. Manodidina ny 3 arivo isan-taona ny boky vaovao tonga eto amin'ny Institut Français de Madagascar. Ahafana manavao izany hatrany no antony hetsika izao. Ho any Androany, manodidina ny 570 kilao ny boky namidy. Nous avons choisi de faire la braderie pour donner une deuxième vie aux livres. Nous ne pouvons pas tous les garder dans... Nisafidy varotra amin'ny vidy mirary izahay mba hanomezana aina vaovao ireto boky ireto. Tsy afaka nitazominay mantsy izy ireto satria misy hatrany ny boky vaovao na ny arrivage hafaranay avy any ivelany. Ireo boky mety hoe efa ahitana fahasimban'ny sy ireo efa taloha no nisafidianay ho amidy Androany. Nataony ihany koa izao hetsika izao mba ahafahany rehetra indrindra ny mpianatra hanjifa boky mora. Tsy afaka manao izao hetsika izao izahay tamin'ny taon-datsa noho ny firongatry ny valanaretina Covid-19 fa tianay anefa ny anatanterahana an'izany isataona. Mais c'est un événement qu'on aimerait annualiser, oui, qu'on aimerait faire une fois par an. Efa misy ny boky nomerika eto amintsika ary isany manana izany ny FM saingy ny boky taratasy sy hatreto no mahazo vahana kokoa eto amintsika raha ny fanazavana. Isan'ny antony ny fahavitsian'ny mponina manana fahefana hirosoana amin'ny famakiana boky nomerika no ny tany fisitrahana herinaratra ambany. Trangam-piarahamonina kosa indray dia tany Ambositra no hita ilay zaza enitaona nisy nankan-keriny tao Ankarobato Tanjombato. Efa voasambotra ireo olona efatra tafiditra amin'ity raharaha ity ary efa natolotra ny fampanoavana omaly izany alarana efso. Ny 17 novambra lasa teo no saron'ny zandary avy amin'ny sampam-pikarohana Elokabevavy atany Ambositra ireo lehilahy efatra tompon'andraikitra tamin'ny fankana-keriny ilay zaza enitaona nilalao tao Tanjombato. Tratra tany amin'ny faritry Ambositra ireo olona nanao amin'ny fangalana ny zaza miaraka amin'ny zaza. Olona roa izay marihana fa misy fihavanana amin'ny iray aman-dreny amin'ireo olona nalaina io zany no nakanazy. Ireo olona ireo tratra niaraka tamin'io zaza io ary marihana fa tsy nanina koa io zaza io. Ankoatran'ireo olona roa voasambotra moa zany izay nanao an'ilay acte izay avy eto Antananarivo dia nisy olona roa koa samborina hafa izay nampiatrana andreo izy tany. Omaly no natolotra ny fampanoavana ireo tompon'andraikitra tamin'ny fankana-keriny ireo. Ratsaivona ny 14 novambra lasa teo no tsy hita ilay zaza enitaona izay nipetraka eny Tanjombato. Nanao fitadiavana avy hatrany ny fianakaviany ny androtriny saingy tsy hita mihitsy ilay zaza. Ny 15 novambra 2022 maraina nefa no nisy niantso tamin'ny hialarana miafina ny ren'ilay zaza very. Izay nilaza fa izy no mitazona ilay zaza ka nitaky 10 tapitrisa ariary ho tampony famitsorana azy ary mbola nandramina ny amono afaty ilay zaza izy ireo raha toa ka tsy voaloha io vola io. Noho ny tahotra, vola 2 tapitrisa ariary no nalefan'ireo ray aman-drenin'ilay zaza tamin'ny alalan'ny M-vola mba ho avansa amin'ny vola nangatahan'ireo mpakakeriny. Nanantona ny biron'ny polisy zandariany nefa ny ray aman-drenin'ilay zaza very ka ny 17 novambra lasa teo no tratehaky ny mpitandron'ny filaminana ireo olon-dratsy izay olona mifandray akaiky tamin'ny fianakavian'ilay zaza ihany. Mitaky ny anaovana fanadadiana lalina sy amoahana ampahy be maso ny antony angalarana ireo zaza variry any amin'ny faritra atsimo indrindra ao amin'ny distrikan'ny Sakara ireo olom-boafidy avany antoerana io na saina. Ny sesista tao anatin'ny 3 volana ny fahaverezan'ireo zaza variry tany amin'ny faritra atsimo. Isan'izany eo amin'ny distrikan'ny Sakara sy ny manodidina. Efa maro ireo voasambotra tamin'izany saingy mitohy hatrany fakanan-keriny hoy ireo olom-boafidy avy any antoerana. Resaka varira izay ataoko hoe anisan'ny nahavoatongotonona ny distrikan'ny Sakara izy taotao. Ka eto dia tsara ihany ny itondrana fagnazavana fa zahay zany dia magnameloka tanteraka n'izany ataontsika hoe trafika na varira izany. Ary mbola manao antsoavo amin'ny fitondrana mba handray andraikitra
ka raha misy ny olo izay ataontsika hoe anagnana profoka voatazona amin'izany a na misy ny fagnadihadiana lalina dia tokony handraisana fanapahan-kevitra ary handraisana fepetra satria tena lasa mandoto ny fitondrana mandoto ny distrikany Sakaraha ary indrindraindrindra trafikana olombelona zany a ka ataoko fa tsy dia azo ekena angamba ny fihetsika sahala amin'izany. Nanao fanambarana tamin'ity androany ity ireo vondron'ny olom-boafidy amin'ny distrikany Sakaraha ary mitaky ny anoizana ny fanadihadiana ahafantarana ny marina momba ity alatra zaza varira ity. Andrasan'izy ireo ny fisamboran'ireo mpiray petsapetsana mivantana na ankolaka amin'izany ary ampahafantarana ny olom-pirenena. Janany faritra isika dia tsy voahaja ireo mpanjono ny fepitoana napetraka mahakasika ny hidirano mandritry ny 2 volana atao amin'ny faritra loatra mangoro trondro tsy ara-dalàna amin'ny lanja 590 kilao no sarona nandritry ny fitsiriana tampoka izay natao. Abrahama Randriamanana. Manomboka ny 5 oktobra lasa teo ka hatramin'ny 5 desambra misasak'alina ny fehimpotoana tsy ahafahana maka sy mivarotra trondro ao amin'ny faritra loatra mangoro raha ny didim-pitondrana navoaka ny tompon'andraikitra ny antoerana. Natao izany ahafahana mampitombo ireo trondro amin'ireo farihy anatin'ny vanim-potoana mampanatody azy ireo. Itsy ankilany tsy voahazan'ny mpanjono tany antoerana ny fitoam-panatodizan'ny trondro araka ny fepetra noraisina nandritra ny fisafona tampoka nataon'ny tompon'andraikitra. Trondro milanja 590 kilao ny sarona ka natolotra avy hatrany ny fonja ao amin'ny fonjabe an'Ambatondrazaka. Taksibrosy maromaro zany no misy an'izy ireo fa tsy hoe taksibrosy anankiray. Eto dia manety an'izay atsika mpitatitra fa mandritra ny fotoana fidin-drano dia voarara ny fitondrana zany trondro. Ary raha ny tena marina raha tena piarina ny lalàna dia na reny mpitondra reny dia tokony misy sazy miatra aminy fa mbola fampitandremana moa zany zao ny ataonay amin'izao araka ny produit malaky simba azy moa zany dia ny vahaolana akaiky indrindra dia mifanaterana azy amin'ny fonja na amin'ny zazavamireny. Mahatratra 4 taona ny hazan-drano tsy nanara-dalàna nalaina fanahiniana sy namity tao anatin'ny hidirano 224 an'ny faritra loatra mangolo raha ny fanazavana. Ny 5 desambra kosa no ahalalana ny fakana ny trondra ny antoerana araka izany. Nitokanana androany kosa tao faritra vakina karatra ny fitoerana fanofanana asa ho an'ireo olona manana fahasembanana mba ahafahan'izy ireo miditra avy asany eo anatin'izay sehatry ny asa izay Kolo TV Antsirabe. Mananjo hiasa toy ny olona rehetra ny olona manana fahasembanana. Maro amin'izy ireny no mana-talenta ary afaka miditra tsara eo amin'ny sehatry ny asa. Izany indrindra no antom-pisian'ny ivitoeram-panofanana asa mampiady Ivoay izay nitokanana tamin'ny fomba ofisialy an'io teto amin'ny Fokotany Manampisoa atao anatin'ny komuna Ambano, distrikana Antsirabe faharoa. Fotodrafitrasa izay anofanana ireo olona manana fahasembanana, anovozana haitao sy fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny asa. Tetika asa izay fiara-miasa ny Fiangonana Loterana Malagasy sy ireo fikambanan'ireo olona manana fahasembanana eto vakina karatra. Ary ny CBM sy ny BMZ no mpamatsy vola. Firotsahana amin'ny sehatry ny asa, eo ny tena voahikilika indrindra ny olona manana fahasembanana, indrindra ny olona jamba sy osamaso dia tena sahirana mihitsy mba ahafahany miditra amin'izay sehatry ny asa izay. Zay zany ny tena hoe antony tia tetika asa ity antony zao fotodrafitrasa izao. Maro ireo lalam-piofanana izay ampiofanana eto amin'ity ivitoerana ity. Ary ireo olona manana fahasembanana manodidina ny 700 no isitraka izany. Ny mozika, ny fanodinana ny sakafo, ny fanaovana taozavatra, eo ihany koa ny fianarana tenim-pirenena vahiny mba ahafahana manao reny centre d'appel reny na hoe call center. Ireo jamba sy osamaso dia tena manana talenta amin'ny fitenenana ka afaka miditra tsara amin'izay sehatra asa izay. Eo ihany koa moa ny fanofanana eo amin'ny fambolena sy ny sehatra asa hafa. Fanombohan'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana izao fanokanana fotodrafitrasa izao ho an'ny teto amin'ny faritra vakina karatra. Ary raha pitso fahatelo ny volana desambra 2023 no fankalazana regionaly. Maresaka anivelany kosa indray dia manoloana ny fiakaran-tanin'ny olona mitondra ny Covid-19 sy ny fahatogavan'ny variant Omicron amiteraka resabe amin'ireo firenena Européenne ny ampianana ny obligation vaccinale fanadina. 574 isanjaton'ireo frantsay no efa vita vaksiny. Tsy maintsy hanao vaksiny ve ireo 520 isanjato ambiny afaka volana vitsy. Tsy raha nambarany ministry ny fahasalamana frantsay Omaly
raha nambarany ny fananana ny passe sanitaire dia ahafahana mandresy lahatra. Hatreto tsy mbola miditra amin'ny obligation vaccinale ny Frantsa. Raha ny antontanisa trangana Covid-19 miisa 5 alina no voamarina omaly tao Frantsa. Raha ny fanazavan'ny epidemiologiste, manoloana ny firongatry ny tranga vaovao, tsy misy afa-tsy ny fanerenan'ny olona hanao vaksiny irery ihany no tokony ataony fanjakana frantsay. Mijanona ho izy ny fipariany valana retina rehefa mahatratra ny antsoina hoe immunité collective ny toerana iray. Hatramin'ny androany, firenena Europeana maro no efa mampiatra an'izay obligation vaccinale izay. Any Autriche ohatra manomboka izany ny volana febroary izao, any Grèce ho an'ireo mihoatra ny 80 taona ary Allemagne kosa efa mikasa hanomboka izany. Manoloana izany dia nilaza ny tompony andraikitry ny vondrona Europeana fa ilaina nisy ny ady hevitra mikasika izay fanerenan'ny olona hanao ny vaksiny adina amin'ny Covid-19 izay, raha toa ka mampirisika ny firenena rehetra mba hanafaingana ny fanaovam-vaksiny ny Organisation mondiale de la santé. Entina mampitsahatra ny fipariany ny valana retina ihany koa dia miantso ireo firenena manan-karena hizaran'ny vaksiny ho an'ny firenena mahantra ny OMS. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ity angatrana nanaraka izany angatrana ihany koa ireo teknisianina ao ambadika ao. Isan'ny izany tsolona teo amin'ny feo toaty teo amin'ny sary ary kenina teo amin'ny fandrindrana izany tonga tany amin'ny tokantranontsika tsirairay avy tany. Mandrosoa sinador tompoko. Vous a présenté Nivavo. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 à 1 pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.